KINGAM-PANAHY izay nampitondroany lohateny hoe Fier d'être GASY. Izaho miresaka eto dia tena malagasy, ka noho izany je suis vraiment fier total d'être GASY. Ny foko misy ahy tsy ho ambanimbaniako, ny karazana misy anay tsy ho ambany faladiako, koa raha ny fiavian'ny tsirairay dia samia manaja ny azy. Eny fa na dia isika rehetra izay samy malagasy. Isika malagasy dia mila miray hina mba tsy ho very. Tsisy ankoatr'izay fa ny firaisan-kina io no tena hery. Hazo tokana koa anie tsy mba haly, ary ny tondro tokana tsy mahazo hao. Raha tsy hoe angamba olona efa adaladala ve? Fa raha toy izany angamba vao mety ho lasan-kilabao. Mahaiza mankafy amin'ny maha-malagasy antsika, na dia eo aza ny fitsiriritana ny any hafa toy ny firenena izay any ampita. Firaisan-kinantsika malagasy no mahatonga ny hoe akanga maro tsy vakinam-boa. Mahafiorina be tokoa izany, ka ilaina isika ny mampihatra trano fa tsy atao kitoatoa. Mbola misy ihany koa ny hoe mita be tsy lanin'ny mamba, koa amafiso tanteraka ny firaisan-kina ao anatiny maha-malagasy, fa aza mba miambahamba. Mankafiza tanteraka isika amin'ny maha-malagasy, koa na dia mipetraka ny velana aza ianao dia aza hadinoana ny amin'izay, ka aza mba manao fôkasy. Nosoratany izaho Patrick GASY.